Tafatsangana amin'izao fotoana izao ny foibe fibaikona na centre de commandement opérationnel izay natao entina handrindrana ireo asa sy ahafahana mandray fepetra aingana manoloana ny famatsiana rano araka ny nambaran'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana no handrindra ny lafiny ara-teknika fa ifarimbona kosa ny governemanta iray manontolo amaly ny filan'ny ponina raha ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra trano. Ankoatra izay andeha ho ampitomboina ihany koa ny fiarabe mpitatitra rano haminona ireo takin-drano napetraka any amin'ireo tanàna tsy mahazo rano na sarotra mahazo rano. Mikasa ny ametraka faran'izay aingana foto-drafitrasa fitsangatsanganana sy fialamboly ary fialan-tsasatra eny amin'ny faritry vato makany tsara sotra ny fitondram-panjakana alohan'ny andraisana ny fivirimbean'ny vondry ny fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Afrika na ny SADC amin'ny volana Aogositra 2024. Lakay-arivo no anarana omena ity toerana ity izay tetikasan'ny filoham-pirenena Everina ho vitaina alohan'ny fiavian'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Isy araka izany ny famindrana Sorabola ho an'ny faritra Analamanga mba ahafahana manafaingana ny firoso miasa. Ankoatra ny toerana fitsangatsanganana dia isy ihany koa ny fametrahana toerana fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny lalana 20 kilometatra mampitoy ny vato sy Tsarasotra. $10,000 amerikana io no fanomezana natolotry ny governemanta maorisiana ho an'ny Madagasikara omaly izay natao anohanana ireo ponina traboina vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza gamane any avaratry Madagasikara. Ny masoivoan'ny Maorisia miasa eto amintsika Françoise Labelle no nanolotra izany omaly tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Mariky ny firaisan-kina eo amin'ny firenena rotonta izay samy anatin'ny ranomasimbe Indiana no antony izao lanonana izao ary ahafahany Birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandin-doza ny BNGRC miatrika ny filana maika ho an'ireo traboina hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Eo andala pirarahana amin'ny fanafarana vary miisa 10,000 tonna amin'ny governemanta indiana ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Nahazo fankatoavana teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra Omala Larbi ny fanafarana io vary io. Ny alatsinainy teo moa dia efa tonga tao toliara ihany koa ireo vary miisa 1,000 avy any Pakistan ary mbola ho avy amin'ny herinandro avy izao kosa ireo vary 1,000 tonna raha tatitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra. Tsy misy ahina koa ny tahirim-bary eto Madagasikara fa ampy hatrehana ny fotoanan'ny maitsoahitra ho avy izao raha ny nambaran'ny ministera trano. Fandamina maitso ranoray no anaovan'ny Barea amin'ny lalao izay ihaonany amin'ny Maingoka Gambiana rahampitso zoma izay tafiditra amin'ny andro fahatelo ny fifanitsanana amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika 2024. Androany alakamisy no natao ny fivoriana teknika ho an'ireo ekipa rotonta i Madagasikara moa no mampiatrano ity lalao ity ka ny fandamina voalohany ho an'ny ekipa pirenena no izany no anaovana any Casablanca Maroc no ataony lalao rahampitso amin'ny 10:00 ora eto Madagasikara.